dia mbola falatrano miaraka amintsika eo anatin'izao fotoana foy izay fampahirezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao a vavakisika saotranao izay Jehovah-Andriamanitra iray raha mbola manana fotoana indray ahafahanay mamantatra ny sitraponao. Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra ianao ary mahafantatra ny ady ny mpanomponao tsiraray avy. Marina tokoa ny tenin'i Jesosy Kristy izay milaza fa ianao dia Andriamanitra izay mampilatsaka ny tranomorana amin'ny marina sy ny tsy marina ary mampiposaka ny masoandro amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Dia torak'izany koa tsy amin'ny olona tsara irery ihany no ilazanao ny teninao fa na mino anao na tsy mino anao dia manana anjara andre ny afatry ny teninao dia misaotranao izahay satria mino izay tompo fa ny teninao nitondra vahaolana eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Raha manaiky ka mankatoy izahay dia mitenenandray Jehovah fa mihaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Fa miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiainana ny tompo fontsika mandrakariva. Exodosy 9:1 iverenantsika mandrakariva satria miorina amin'izay ny teny fikasana nomen'Andriamanitra any Mosesy sy ny Egypta kanefa arak'izay nambarantsika ihany koa dia misy fitsaran'Andriamanitra ihany koa amin'ny Farao sy ny Egypta. Ny teny fikasana raha marimarina dia ho an'ny Mosesy sy ny zanak'Israely fa tsy ho an'ny Egypta, fa ny fitsarana ho an'ny Farao sy ny Egypta. Misy antony manokana matoa io ny teny nomen'Andriamanitra dia amin'ny bokin'ny Exodosy. Raha lazaina dia melo dia misy fanafahana ho tanterahan'Andriamanitra ho an'izay meno. Kanefa izay vanim-potoana hanafahan'Andriamanitra izay dia izy no mahafantatra ny fotoana roviana eo fa ny azo antoka tsy maintsy misy fanafahana. Ary izay no mahatonga antsika manadiady hoe manenina io teny io no nomena Mosesy satria raha mijery ny 9:1 antsika dia teny fampahirezana sy fampanantenana ny Mosesy. Noho izany zany Mosesy kivy miaraka amin'ny zanak'Israely tsy mahita ny lalakale antsony tapitalakale io itenenan'i Jehovah io. Dia izay no mahatonga antsika mijery ny tantara hoe inona tokoa ny zavatra mitranga izay efa natomboko tsika fa nisy fitaraina ny vahoakan'ny Israely tao. Tsy Mosesy no taraina. Mosesy tsy nanana ny eritreritra mihitsy hoe hitantana ny Israely izy fa ny vahoaka no nitaraina. Ary izay ilay niresantsika hoe tsy misy olona afaka misakana ny fitaraina ny vahoaka hipaka eo anatrehan'Andriamanitra na inona fahefan'ny zanak'olombelona. Fa rehefa ny vahoaka no nitaraina tsy mijery izay fahefana misy Andriamanitra fa mamaly Andriamanitra. Rehefa mamaly izy dia mifidy mpitarika ary tao aorianan'izay no ny fidianana ny Mosesy. Dia hitantsika ny lalana nitondran'Andriamanitra ny Mosesy. Tsy nijerevantsika amin'ny antsipiriany moa fa mijerytsika hoe inona ny ifandraisany amin'izao androntsika izao. Dia nifidy amin'ny Mosesy dia nametraka hafatra tamin'ny Mosesy ary mibaiko nomen'Andriamanitra ny Mosesy dia hoe dana aloha makao amin'ny Farao ilay mpitantana ny Egypta, ilay mangeja ny zanak'Israely, manandevo ny zanak'Israely, mampahory ny zanak'Israely, alefaso ny oloko mandeha hanompo ahy. Zay ny hafatra ary tsy vitan'izay fotsiny tsy ho an'ny Farao fotsiny le hafatra fa nasaina koa Mosesy miteny tamin'ny zanak'Israely hoe zany Jehovah-Andriamanitra zany hitondranareo hivoaka tao amin'ny tany Egypta. Ho an'ny zanak'Israely dia fifalian-dehibe zany satria efa mafy loatra ny zavatra mianjady amin'ny velim-panantenana ny zanak'Israely no teny fikasana nomena Mosesy avy tamin'i Jehovah ary tsy vaovao tamin'ny zanak'Israely io Jehovah io satria na dia nanadino azy nadritra ny 700 taona ary izy fantantsaro io Jehovah io satria io ny Andriamanitra izay nivavahany. Fa ny Egyptianina kosa tsy manana ny Jehovah ho Andriamanina izy. Noho izany zany tsy fantany zany Jehovah zany ary izy tena tsy himino mihitsy hoe hanana fahefana eo amin'ny tany Egypta
ny andriamanitra zay nivavahany zanak'Israely tsy mino mihitsy izy ka rehefa tonga teo anatrehan'ny Farao Mosesy nanambara taminy fikasan'Andriamanitra valiteny niraisina ao amin'ny Exodosy toko 5 Exodosy toko 5 de ny andininy voalohany iverenatsika isotomatsika lesona satria be deabe ange am'izao vanim-potoana zao manmedisiny any kristianina razam-bazaha tsy andriamanitra ivavahantsika zany de samy manany andriamanitra zay ivavahany akamaroan'ny olona ary be deabe ny andriamanitra ifotoran'ny olona de miezaka samy manamarina fa ny andriamanitra zay nivavahany ny tompo marika any amin'ny fiainany sy ny fitantanana ny fiainany fa mini mandaha mihitsy hoe tsy manana fahefana aminy ny andriamanitra ny kristianina ny andriamanitra ny Israely de anisan'ny zavatra anankiray asongadin'andriamanitra ity tantara hitantsika ty satria raha nytoejavatra misy de tena tsy manaiky any Jehova ary tsy mino an Jehova ny Egyptianina ary mieritreritra mihitsy izy hoe ny andriamanitra zay nivavahany ny tena izy fa tsy manana fahefana eo amin'ny tany Egypta ny andriamanitry ny Israely ary zay ny zavatra asongadiny eto hoe marina ve zay de navelan'Andriamanitra ndeha tam'izay rehefa tonga tao amin'ny Farao i Mosesy tsy mahafantatra zay programan'Andriamanitra fa fantany amin'ny akapobeany fotsiny hoe ny rahan'i Jehova izy ary Jehova nitondra ny zanak'Israely ho afaka fa tsy fantatry Mosesy rovina fa nanaiky fotsiny izy ny hira ka zay natao hoe finoana mankatoa tsy misy fepetra zay lazain'Andriamanitra taminy Exodosy toko 5 tonga tao anatrehan'ny Farao izy verenantsika kely rehefa afaka zany ozy Mosesy sy Arona de nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe zao ny lazain'ny Jehova Andriamanitra ny Israely alefaso ny oloko mba hanao andro fahavarona ao any anefitra baika avy amin'Andriamanitra menan'ny Mosesy napitany amin'ny Farao ka raha tsy manana fahefana amin'ny Farao sy Egypta io Jehova Andriamanitra io tsy aniraka mihitsy izy amin'ny Mosesy io fa manana fahefana amin'ny Farao sy ny Egypta izy na de tsy fantany ary zany matoa ny rano Mosesy ary baika ankino nomeny alefaso ny oloko zany hoe tsy midika zany hoe tsy olon'i Jehova akory Egyptianina fa ny antony ilazana ny zanak'Israely oloko reo le mino a le matoka le manaika ho Andriamanitra tokana alefaso ny oloko fa ho porofony Jehova koa fa tsy misy dikany ny Andriamanitra zay vavahan'ny Egyptianina fa Jehova no Andriamanitra firenendrehetra fa inona ny valiten'ny Farao ny andehan'ny Farao fa hoe Farao izy moa Jehova ozy no ekeko teny andefasako ny Israely tsy fantatro zay Jehova ka tsy alefako ny Israely io ny toe-javatra misy am'izao vanim-potoana zao vao mindresaka n'Andriamanitra Andriamanitra ny kristianina Jehova efa fanenjehana hoe ny kristianina mampahantra ary tsy menatsinika ny olona manenjika asiana mafy ny tena mangana satria zay milaza ny tena no kristianina tsy mijoro manana fitondran-tena arak'izay lazain'ny baiboly eo ambava araky ny tenen'i Jesosy ty fireneny ity manajamolony fa mifony kosa lavitra de manjary mahazovahana ny fanenjena ny kristianina kanefa azo azy ny azy na de kristianina ary izy kanefa tsy manam-pinoana tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy mampiova n'Andriamanitra zany fa ny afatra ampitaina amintsika fotsiny de hoe aoka anao taka ny zanak'Israely ao anatin'ny fahoriana menjady aoka sika vahoaka hitaraina amin'i Jehova fa Jehova ihany no afaka mitondra vahaolana inona nefa mivaly tenin'ny Farao tsy fantatro zay Jehova andin'ny 7 ary hoy izy roa lahy mbola nanamafy any Andriamanitra ny Hebreo efa niona taminay kotra rantitra ianao aoka andeha lalaka telona any anefitra izay hamono zavatra atao fanatitra any Jehova Andriamanitra ifandro izy amelanay amin'ny arety mandringana na amin'ny sabatra afatra nampitaina tamin'ny Farao zany zay atelona zay nyresahantsika mbola lava ny fanadihadinana zany mba hamantarantsika an'izay hoe nyray andro amin'Andriamanitra raisina tahaka ny herintaona zany ao anatin'ny telotaona misy zavatra tsy ampozana hitranga
ary manisa telotaontsika miatrany amin'ny taona 2029 fany de hitatsika moany hoe inona no ataon'Andriamanitra ao anatin'izany tsika tsy afaka laza de melo zay fikasan'Andriamanitra fa ny zavatra azo antoka raha vao bokyny Exodus fotsiny resahana misy fanafahana ataon'Andriamanitra hiditra an-tsehitr'Andriamanitra zany hitondra fanafahana na meno ny olona na tsy meno. Ny andininy fa efatra aroa ny mpanjakan'ny Egypta taminy nahoana ianareo zy Mosesy sy Arona manaketraka ny olona amin'ny asany mandehana ny fanamponareo mafy areo oiko farao indro efa maro ankehitriny ozy ny olona eto amin'ny tany ka inareo ve mampitsahatra azy amin'ny fanompony mafy ary tamin'izany andro zany ozy farao nandidy ny mpampiasa sy ny olona mba mpife azy ka nanao hoe azo omenareo mololo anaovana briky taka ny teo aloha intsony ny olona fa izy ihany nao ka andeha anangona mololo azy kanefa nisan'ny briky zay fanono izy teo aloha de mbola ampanaovinareo azy ihany fa zay enanareo fa malaina izy koa izany nitarainareo aoka zahay andeha hamono zavatra atao fanatitra ho an'Andriamanitra indray amafio ny fanompony olona mba hifotorany amin'izany fa zavela iaino zay lainga foana everina zany fa lainga le afatra nampitain'Andriamanitra satria tsy mino an Jehovah Andriamanitra izy mitady grevy reto olona reto tady sy asa reto olona reto vao mainka nanaovana tervaimata nanaovana raha matahora mba hanompo tanteraka any Farao sy ny Egypta fa tsy hanompo an Jehovah tsy araka zay nieritreretiny nary Mosesy ara mety gaka teo anatrehan'izay fa hoana mariny ty Andriamanitra ty maneraka anay ao Farao miala faso ny oloko kanefa rehefa tena tonga tao zay tsy zay ny zavatra mitranga fa tonga de fampahoriana mafy ka navelan'Andriamanitra hitranga zany satria manana ny safidy ny Farao na anaiky na tsy na de eritreritra izy hoe tsy manana fahefana amin'ny Andriamanitra ny Israely misy vanim-potoana miala nenina ke Andriamanitra raha tantaran'ny Israely sy ny Egypta ao amin'ny bokin'ny Exodus ny jerevantsika tena miala nenina tamin'ny Egypta Andriamanitra mba hatonga saina azy mba hinony any Jehovah Andriamanitra ny Israely de nomena tombonandro kanefa zay tombonandro navelan'Andriamanitra tsy isiny ny fitsarana tamin'ny Egypta zay nampitondra faisana koa nefa ny zanak'Israely de inona ny zavatra nitranga eo amin'ny andiny fa enina hatramin'ny fahasivy ary tamin'izany andro zany Farao zy nandidy ny mpampiasa ny olona mba mpife azy ka nanao hoe azo omenareo mololo anaovana briky taka ny teo aloha intsony ny olona fa izy ihany azonao ka andeha anangona ny mololo azy kanefa nisan'ny briky zay fanono teo aloha de mbola ampanaovinareo azy ihany fa zahenanareo fa malaina izy koa izany no hitarainany aoko zay andeha hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah amafony fanompon'ny olona mba hifotorany amin'izany fa zavela iaino zay lainga foana izy de toy izy atsika nge eo amin'ny andiny fahafolo ny andiny fahafolo ka hatramin'ny fahatelo amby folo de nivoaka ny mpampiasan'ny olona ozy mba mpife azy ka niteny tamin'ny olona nanao hoe zao ny lazain'ny Farao zaho tsy mba hanome mololo anareo intsony fa mandehana ianareo ka manangona mololo any amin'izay entanareo satria tsy ahena ny fanomponareo na de kely akory azy de miela raha ny tany Egypta rehetra ny olona mba ifako vodivary nosolo mololo ary ny mpampiasa nandodina azy ka nanao hoe fotaony asanareo zay anjara fanompona isan'andro taka ny fonombola nisy mololo ihany teo taloha efa nampimena azy daholo ange ny fitaovana rehetra ahafahany manatanteraka n'le fanompony fa raha vao niresaka an' Jehovah de zao natao nasarotona le fomba fiasan'ny olona fa orena soloma tany ny anjady tamin'reto vahoaka reto tao amin'ny tany Egypta satria nanapatra ny fahefany Farao sy ny Egypta noho ny tsy finoany an'io Andriamanitra io kanefa noho ny finoana an'Andriamanitra koa nefa de nanjary ory ny zanak'Israely Andriamanitra ve de jery fotsiny an'izany misy antony ho an'ny zanak'Israely zany ary misy antony ho an'ny tany Egypta zany Andriamanitra mamindra fo araka ny tenin'i Jesosy mamposaka ny masoandro amin'ny marina sy ny tsy marina izy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ndika an'izay tenin'i Jesosy zay hoe le tenin'Andriamanitra mahavelona tsy napetraka fotsiny ho an'ny zanak'Israely na ny kristianina fotsiny any fa nomen'Andriamanitra ihany keo ho an'izay tsy mino le fahamarinana mba hieritreretany sy andraisany fanapahan-kevitra ka rehefa tsy andray fanapahan-kevitra izy de
tantara no ijerevantsika azy satria Farao sy Egipta tsy nankato mihitsy izy de hitantsika ny valiny tsy fankatoavana fa ny zanak'Israely nilefitra na de teo ara ny fampahoriana mafy teo ny fimonomonona teo ny fakevina ny anjady taminy nivokatry ny teny fampanantenana zay nomena azy kanefa tohatra ny tsy tanteraka kanefa tsy nanana lalana hafahana mivoaka izy de naleo misikotra tamin'Andriamanitra ihany de hitantsika koa nivokany satria raha ny Exodus 4 araka ny resantsika hoe tena famitsorakeloka avy amin'Andriamanitra fa ataony Jehova telo vai mata Farao mba handefa ny zanak'Israely araka ny resantsika hoe le famitsorakeloka raisina avy amin'Andriamanitra fa ny fitaovana ampiasan'Andriamanitra de io Farao lay mampahory ny zanak'Israely io no tereny andefa ny zanak'Israely tsy diso tamin'ny Farao ny zanak'Israely ka hoe tonga Farao de hanome grasy hanome famitsorakeloka tsy Farao mihitsy no andeha hanome famitsorakeloka fa tsy afabela teo anatrehan'Andriamanitra zay ho hitantsika aoriana kely tsy afabela fa tsy maintsy ny tanterahany zany satria raha vao tsy manatanteraka an'izany izy miaino manaraka eo fa zay tsy tsapan'ny olona zay tsy tsapan'ny olona ary zay ny mahasarotra miaraka amin'Andriamanitra natao mafy ny zavatra ny anjady tamin'ny Israely le Israely efa mbananana fanantenana satria nambaran'ny Mosesy fa ho afaka fa nieritreritra fa tonga de teony eo de afaka tsy zay nefa ny zavatra nitranga ny 12 de miely eran'ny tany Egipta rehetra ny olona ozy mba hifako vodivary ho solomololo ary ny mpampiasa nandodina azy ka nanao hoe fotoany asanareo zay anjara fanompony isan'andro taka ny fonombola nisy mololo ihany tsy ne maivana fa vao maika ny sarotra ny fiaina zanak'Israely de ny 14 sy ny manaraka ary ny mpifehy ny zanak'Israely zay notendren'ny mpampiasa avy amin'ny Farao mba hife azy de nokapohina ka nanontaniana hoe ahoana no tsy nahavitanareo ny anjaranareo amin'ny fanaovana briky omaly sy androany taka ny teo aloha zany hoe na inona andraikitra no tanany zanak'Israely na ambony na ambany tsy nisy asany tanterahana tao anatin'ny fifaliana fa tao anatin'ny tery vai mata tao anatin'ny fampitahorana tao anatin'ny fampijaliana zay no nanatanterahana ny asa ary rehefa tena tsy miditra antsehatra-Andriamanitra fa rehefa le fahefan'le olo-tokana ny manjaka tsy misy filaminana tsy misy fiadanam-po mampiasa fa miasa mitahotra sy ovotra ary zay ny zavatra mianjady amin'ny zanak'Israely ny 15 de natao ny Farao mpifehy ny zanak'Israely ozy ka nitaraina taminy nahoana ny manao toy izany amin'ny mpanomponao ianao tsy nomena amin'olo tsiny izay mpanomponao nefa mbola saina manao briky ihany ary indreto izay mpanomponao ozy nokapohina ka manota ny vahoakanao ka hoy Farao malaina de malaina ianao ozy ka izany no anaovanareo hoe aoka andeha izay amono zavatra atao fanatitra ho an' Jehova ary ankehitriny mandehana atao zay mpafantomponareo izy fa tsisy mololo omena anareo nefa ny anjara brikinareo de mbola hatolotra reo ihany mbola nanaja ny Farao ihany keo ny zanak'Israely rehefa ne mafy le zavatra de satria teo ambanin'ny fitantanan'io firenendehibe io de lasa mpanotaraina tany fa manenina zay nge nanompo anao tsy nanao fahaditsona teo anatrehanao nataonay zay sitraponao fa maninona anao tao mafy taka an'izao tsy nanaiky Farao nohony tsy fitiavana an' Jehova Andriamanitra de vao maiky natao mafy ny fanontona tsy mora nge ny zavatra iandry ny olona matahotra an'Andriamanitra tsy mora kanefa tsy mahazo mangina fa tsy maintsy ny teny mandrakariva satria afatra avy amin'Andriamanitra teo anatrehan'izay ny 17 sy manaraka hita ny mpifehy zanak'Israely sy efa azon-doza izy no nanaovana hoe tsy ahenanareo nisany brikinareo amin'ny anjara fanompony isan'andro ary izy ireo de niaona tamin'ny Mosesy sy Arona zay nijanona ny andry azy raha avy tamin'ny Farao izy de ho izy tamin'ny Izraela Jehova ne ozy ijery sy tsara anareo satria efa nataonareo mangidy hoditra eo anatrehan'ny Farao sy eo anatrehan'ny
mpanompony izay ka nasianareo sabatra eo an-tanany aminonanay lasa tsy hitan'le vahoaka tsony zay atao fa le olona no fidian'andriamanitra indray nahazo tsiny na ampitondra eta mavesatra anay ianareo ozy fa naninonareo nakany amin'ny farao naninona ianareo no niteny tamin'ny farao avy aloha zay avy alohan'ny Israely andeha fa lasa nasianareo sabatra ozy eo an-tanany aminonanay nahazo tsiny Mosesy sy Arona ary io le nresantsika hoe Mosesy sy Arona ny rahan Jehova nankatohan Jehova niteny tamin'ny farao nanantena fa tonga de arafaka farao kanefa fandavana no hita efa nanomboka kivy Mosesy sy Arona zanak'Israely indray faly no niteny fampanantenana avy amin'i Jehova nentin'ny Mosesy sy Arona kanjo fampahoriana indray no hita misy antony zay rehetrarehetra zay ka natonga azy ireo mitaraina natonga azy ireo nametsiny amin'ny Mosesy sy Arona satria natanjona kendren'i Jehova tsy teny Jehova atoko tena Mosesy sy Arona hoe avy aminy ny vahaolana fa mitovy ny zavatra ny anjady tamin'ny zanak'Israely sy tamin'ny Mosesy sy Arona samy kivy ao namariny ianao Andriamanitra ianao ngeny nampananteny de eo amin'ny 120 inona ny zavatra nataon'ny Mosesy ary Mosesy niverina ho any amin'i Jehova ozy ka nanao hoe tompo nahoana no nahatonga loza amin'ity fireneny ity ianao nahoana reny naniraka ianao fa hatr'izay nankanesako tao amin'ny farao mba hiteny amin'ny anaranao izay ozy de nahatonga loza tamin'ity fireneny ity izy nefa tsy namonjy ny olonao akory ianao inona no nataon'ny Mosesy le baradaka teo anatrehan'i Jehova izy le mpitarika ny zanak'Israely nibaboka teo anatrehan'i Jehova tsy hitako tsony zay fomba atao ianao nefa nampanantena de niteny an'izay tamin'ny farao de nanome tokony zanak'Israely kanefa ny zavatra mitranga vao maika mafy ny zavatra ny anjady tamin'ny zanak'Israely ary nahatonga loza tamin'ity fireneny ity ianao ozy kanefa tsy namonjy ny olonao akory ianao satria nanantena Mosesy sy Arona hoe vao miteny fotsiny izy satria ny rahan Jehova tonga de tanteraka eo ny eo le fanafahana kanefa fampahoriana no hita lesona goavana be ho anatrehan'izay tamin'ny voalohany ny zanak'Israely nitaraina tamin'i Jehova fa tsy Mosesy rehefa nahita an'izay Jehova nifidy a Mosesy atao fitaovana mba hitondra ny zanak'Israely voaka tao amin'ny tany Egypta fa tsy navelan'Andriamanitra atoko tena hoe tena ny heriny sy ny tanjany fa matoa nisy ny fampahoriana ny anjady mba hatonga koa any Mosesy hitaraina eo anatrehan'i Jehova hoe tsy misy vahaolana eo anatrehan'i Jehova marina fa mpitarika ianao fa tsy ianao no mitondra vahaolana fa Jehova fa ny tena mpanompon'Andriamanitra nitendren'Andriamanitra hitarika maka hevitra vo amin'i Jehova de rehefa hitaraina tamin'i Jehova nga tezitra tamin'i Mosesy tezitra tamin'i Mosesy Jehova zay tohatra ny nametsiny an' Jehova izy hoe ianao tena tsy namonjy ny olonao akory arak'ilay tena lazainao tonga amin'izay ny teny fampaherezana Exodosy 4 aroy Jehova tamin'ny Mosesy ankehitriny hitanao zay ataoko amin'ny farao fa ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny taniny zay na tonga le teny fampanantenana nomena amin'ny Mosesy satria Mosesy koa kivy satria tsy arak'izay nieritreretany azy le fikasana nataon'Andriamanitra fa Jehova ny teny da nilazao farao alefaso ny oloko anompo tsy mivoaka nefa ny zanak'Israely fa vao maika nigejany farao kivy ratsy Mosesy tsisy azo natao afa-tsy ny fianteherana tamin'i Jehova eo nivon'ny firenena eo nivon'ny fiangonana eo nivon'ny faritra eo nivon'ny toeram-piasana eo nivon'ny fianarana eo nivon'ny fianakaviana eo nivon'ny misam-batan'olona mba firy amintsika no mitodika amin'i Jehova mangataka vahaolana mba handraisana de ny fampanantenana fa raha mbola niherintsika ny fahaizantsika mbola hoentintsika hitadiavam-bahaolana tena sahako amin'ny teny an'izany vahaolana tsy miaraka amin'Andriamanitra vahaolana mitondra korotana ary fototra amin'le olona miseho azy tena mahavita azy niseho azy navita azy ange farao vo hitantsika moa ny fandehany tantara fa niazo antoka kosa ao amin'ny bokin'ny Exodosy sika
misy mifanafahana miditra ntsehatra jehova ary rehefa jehova miditra ntsehatra mifaliry zanak'andriamanitra zay matoky azy matahora kosa zay farao sy Egypta metehatra amin'ny heriny sy ny tanjany de matoko sy mihena fa hahay andray safidy tsara tsika isafidy ny vaolana omen'andriamanitra ve sa isafidy ny vaolana ny omeny ny olona taka ny farao sy ny Egypta metehatra amin'ny arena ny lazany ny fahaizany ny voninahiny ny heriny sy ny tanjany fa Jehova nefa rehefa miditra ntsehatra tsisy mahasaka anazy voninahitra an'Andriamanitra rireny ravakisika sotranao Jehova Andriamanitra ray no tenanao ndray zay tonga de ny feno fitiavana mba niraisanay safidy mitehitra mandrakariva aminao satria efa vonona eo ampilatananao avokoa ny vahaolana zay ny tsy mety mandray an'izany kanefa taraina tompo jereo manokany ty firenena ty firenena maro kristiana mba hiverinao amin'ny marina ka hitehitra tanteraka aminao mba fa miditra ntsehatra ka hitora vahaolana ty firenena hiverina fa kely ty kanefa matoky sy mety tompony tsy nifankelezan'ny firenena ny zava-dehibe fa mifaly hibiazanao Jehova Andriamanitra ray de misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy mahavelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho antsika mandrakariva.